Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany. Lay feon'ny fanantenana nitondra tokiazava. Misy tantara tranainy fanao tany atendrombohitra tany ty hoentina antsika ty. Dia ny tantaran'ny Homer sy Emilio. Izy ireo dia mpifankaty teo andalam-pifamofona. Tena tia dia tian'ny Emilio i Homer, kanefa atao tsorototra ny anorina fifandraisana maharitra. Indray andro ary, raha niara-mipetraka teo an-davarangana izy roa, dia hoy Homer, raha nanana maso arivo dia hoentiko hijerena anao avokoa. Emilio hoy Homer, raha nanana tanana arivo dia hoentiko haminana anao avokoa izy rehetra ireo. Emilio raha nanana fo arivo dia netiko ny tiavako anao avokoa izy rehetra, ary ny fianoko fo feno fitiavana ny tenanao rehetra. Emilio raha nafantoko Emilio tany amin'ny Homer ny fijeriny manontolo, sady namaly azy izy hoe, Homer, atsaro ny fitarainanao ny amin'izay tsy anananao, ampiasao izay anananao, atsaro ny resaka fa asa no atomboy zao dia zao. Endry-piaino namana, afaka manatsoka lesona ny amin'izany fifankatiavan'ny Homer sy Emilio izany sika. Raha tena tianao amin'ny fonao tokoa ny olo tianao, ndray amandreninao, ny zanakao, ny fianakavianao, eny ny fiangonan'Andriamanitra, dia atsaharo ny resabe momba ny fitiavana fa atomboy ny asa-pitiavana. Andeha tolotra manontolo ny fo sy ny asa ny ehona ny fitiavana sy ny fikarakarana. Asehoy ny fitiavana, asehoy ny tena fitiavana marina sy madio avy ao am-po, atomboy amin'ny asa izany rehetra izany. Hoy mantsy ny Kolosianina 4:7, ny 9:10 izay mananatra antsika hoe, na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy aminaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Diny teny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa ampofazamalaina, fartomotrany andro izao. Tarika Jacqueline. Izay ty de mafony ainy ho an'ilay sakaizany, tsy aminy teny lazay fa sataony. Izay ty mizara ny tsara ho an'ireo mpiara-monina, izay ty de manana anjara tsy atononina. Fity tsy miovanao vina fity, loarano ny sofity, tsy analana tsy api, tsy mba manam-paharo. Izay ty mizara ny tsara ho an'ireo mpiara-monina, izay ty de manana anjara tsy atononina. Zay lay onjany fanantenana. Fity tsy miovanao vina fity, loarano ny sofity, tsy analana tsy api, tsy mba manam-paharo. Izay ty mizara ny tsara ho an'ireo mpiara-monina, izay ty de manana anjara tsy atononina.
manaovina fity loarano ny sofity tsy aminalana tsy apiny tsy mamanapaharo izay ty mizarany tsara ho an'ireo mpiaramonina izay ty de manana anjara tsy tolonina harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo dia mankasitraka anao nanokana fotoana iarahana amin'ny radio ny feon'ny fanantenana trany amin'ny alalan'izao fandaharana ara-pahasalamana izao jedidiasy fanja no nanomana sy hanolotra izay moasoantsika eto miaraka amin'ny teknisianina samma iandraikitra ny lafin'ny teknika dia menofinaritra ary mbola resadresaka sy torohevitra mahasoa mahakasika ny fanatsarana ny fitadidiana no entina ho antsika eto ho an'ny olona efa miamitombo taona dia anisany manana olana eo amin'ny fitadidiana inona ary no atao mba ho fanatsarana izany fitadidiana izany anisan'ny ampirisihana antsika izany ny hinana sakafo izay manan-karena vitamina C satria izany dia anisany manatsara ny fitadidiana araka ny fikarohana iray izay nataon'ny anjerimanontolon'ny Berna any Suisse dia nahitana fa ireo olona 520 taona izay manan-karena antioxydant ny rahan'ireny olona ireny izany hoe ny antioxydant moa izany dia manatanora ny sela ka nahitana ny vitamina C izany na ihany koa ny vitamina A dia tena tsara kokoa ny fitadidiana ireny olona ireny noho izany dia ilaina izany ny mihinana sakafo be vitamina C efa noresahana tamintsika tany aloha ihany koa ny fampirisihana antsika hihinana sakafo be vitamina A satria manatsara kokoa ny fitadidiana ny fihinanana sakafo be vitamina C anisan'izany izany ny kiwi ireny voankazo kiwi ireny sy ny ankamaroan'ny voankazo rehetra izany dia loharano natoraly ahitana vitamina C avokoa ny kiwi izany sy ny ankamaroan'ny voankazo dia loharano natoraly ahitana vitamina C avokoa dia ampirisihana mba hihinana azy misy ihany koa ireo ahitana beta-carotine na vitamina A toy ny voasary sy ny manga ny paiso sy ny sisa izay ampatsahivina antsika fa tena sakafo manatsara ny fitadidiana ankoatr'izay efa noresahana teo dia anisany manatsara ny fitadidiana ihany koa ny voankazo manan-karena antosianina na koa ireo voankazo miloko antitra be toy ny manga volomparasy sy ny voankazo miloko mena midorehitra dia toy inona indray ary izany karazana voankazo izany ny karazana voaroy azo ny oliva mainty ny frezy ireny izany dia manan-karena antosianina avokoa ankoatr'izay amafisina izany fa ireo karazana voankazo somary miloko manga antitra manompo volomparasy na koa mena be dia tena ilaina ny mihinana azy ireny satria anisany manana fiasa antioxydant ireny karazana voankazo ireny na manatanora ny sela hoy isika araka ny fikarohana natao tany amin'ny anjerimanontolon'i Barcelona any Espaina izay natao tamin'ny olona maro dia nahitana fa ny zava-maniry miloko antitra na koa miloko marevaka mena be ireny dia miditra any amin'ireo sela mpitatitra indrindra fa any amin'ireo faritry ny atidoha izay mifandray amin'ny fanazarana sy ny fitadidiana ny fihinanana an'ireny izany dia tena mahasoa ny voankazo miloko marevaka mena be ireny na ilay miloko manga antitra somary manompo volomparasy dia ireny izany lasa miditra any amin'ireo sela mpitatitra
indrindra fa ny amin'ny faritry ny atodo izay mifandray amin'ny fanazarana sy ny fitadidiana ka tsara zany a ny fihinanana azy ireny. Raha tianao zany ny hanatsara ny fitadidianao dia mazotoa mihinana ireny karazam-boankazo rehetra izay ny tany saina teto ireny. Mazotoa mihinana karazam-boankazo manan-karena antosianinina toy ireo voaroy hazo, ny oliva mainty, ny frezy sy ny sisa, toy izany koa ny voasary, ny manga sy ny sisa mba hahafahanao manatsara ny fitadidianao. Dia hitahanao amin'ny fanapahan-kevitra izay raisinao anelay Andriamanitra raintsika any an-danitra. Misaotranao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany izay nentina ho anao teto. Izany torohevitra izany moa dia nalaina avy tamin'ny boky nosoratan'ny Dr Georges Pamplona. Manome fotoananao manaraka indray. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 033 37 106 13. Tarika Giovanni. Allô yatsika ndeha hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandra malitra ilay nangafatsika. Allô yatsika ndeha hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandra malitra ilay nangafatsika. Allô eke, allô zala, allô fonya sanandra malitra, allô babe, allô ine, allô hande hivavake. Allô eke, allô zala, allô fonya sanandra malitra, allô babe, allô ine, allô hande hivavake. Zay lay onja ny fanantenana. Azamangataka no lareke, hivavaka, hivavake, ty fiainana mikalibalika anipotsa indrindra. Andria manitra ny andanitra, mizahanao, mizahazao, tiany loatra tsika jiabimba hivavaka minazy. Allô eke, allô zala, allô fodiasanandra manitra, allô babe, allô ine, allô hande hivavake. Uavize, uavize, si uavize la nostra soromo, irahamba, allô hivavaka mizay, allô hoanao jamalitra, anao raka iteliny. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ankasitrahana mandrakariva ny fanjoinao zao njapeo zao dia manolotra ianao ny arabo mba pirarintsokoa ny namanao natotry misajoely sy ny namana samma eo amin'ny lafiny teknika. Ny aloha indrindra ny andiny atsika ny soratra masina sy andraisantsika fampahirezana dia hivavaka isika. Raha indray tsara sy masindrindra ny an-danitro falindray izahay fa mbola afaka
tafahoana eto amin'ity onjapeo ty ary indro mandinika izao teninao zao dia fananina masina ane omba anay ary anazava izany teny zany ary ampitoetra izany anatinay tsirairay avy dia miaino zany vavaka izany fa atonona aminaran'i Jesosy amen. Ny oabolana toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo dia mivaky manao hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Misy ny olona mihevitra fa azo amin'ny alalan'ny fandiavana fianarana sy fahazona fahaizana ambony no mety ahazony izany hoe fahendrena sy fahalalana izany, ka ny fahendrena sy fahalalana izay mitarika makany amin'ny fahasambarana. Zany no tatavin'ny olona zany hoe rehefa mianatra be ary rehefa tonga olona ambony dia azo ny fahendrena ary mahasambatra. Zany tokoa ve ny tena misy anefa? Azo verina ve fa ho sambatra ianao raha toa ka marary sy lazon'ny aretina mandrakariva sy matetika? Mety ho tsy angambany valiny, ka mba hahatonga anao salama sy hiverena ny fahasalamanao amin'ny laon'ny indray raha ohatra ka efa tsy salama ianao dia any amin'ny lafiny ara-tsakafo no tsara asiana fanamboarana, ka ireo sakafo izay voalaza amin'ny baiboly ihany no tsara hanina sy jifaina. Ny Levitikosy toko 2:12 dia misy fanambarana izay nataon'Andriamanitra ao mikasika ny biby madio sy maloto, ka nilazany sy nanambarany ireo biby sy ireo sakafo ara-pahasalamana tsara hohanina raha tiana ny ho salama mandrakariva, izay milaza fa tsy fahasalamana ara-batana fotsiny no men'izany sakafo ara-pahasalamana izany, fa ny fahasalamana ara-panahy ihany koa. Ny olana mantsy dia ny fanarahany zanak'olombelona ny fitariana izay nataon'ny Satana, ka nanimba tanteraka ny tontolo ny fiainan'olombelona iray manontolo, satria tonga teto an-tany niaraka tamin'ireo fakapanahy Satana, toy ny anjelon'ny fahazavana izy tamin'izany, toy ny nataony tamin'ny Jesosy Kristy tany enefitra, ampiainany herin'ny olombelona na ara-batana izany na koa ara-tsaina izay no antom-pisiny mba ahafahany manjaka eto an-tany. Naomby tokoa ny fakapanahiny teo amin'ny fihinanana raha toa ka tsy heverina ny hovokany. Fantatra Satana fa tsy afaka anatanteraka ny asa napetrak'Andriamanitra taminy sy ny amin'ny mpiaramonina aminy ny olona, satria nataony izay ampikirosofana ny hery nomen'Andriamanitra azy ampiasainy. Manana fototra amin'ny vatana dia ny ato-doha zany. Rehefa malemy vokatry ny tsy fahalalana ho ny maro samihafa ny fahafahamandray avy eo amin'ny ato-doha, dia tsy ho aintsony ny anavaka ny zavatra mandrakizay. Fantaro tsara fa tsy eken'Andriamanitra ny fihodinana eo amin'ny lalàny, fa ny olona rehefa lavy mivakapana afafan'ny Satana amin'ny alalan'ny tsy fahonoana tena dia ho voatariky ny tendany eo ambany vahoan'ny fitiavan-kena sy ny fahafinaretan-dratsy. Rehefa voafitaka ny olombelona izay noforonina ambany kely noho ny anjely ary nanana ny fahafahana sy ny toe-tsaina ambony indrindra, dia tonga voafehan'ny Satana. Mora indrindra ho azy ny maka fanahy ary manandevo ny olombelona amin'ny alalan'ny fihinana. Ho an'ny sasany ny atsasa manila ny tenany, ny an'ny sasany ny andro tokony amin'ny vatany sy ny sainy ary ny fanahiny vokatry ny tsy fahalalahoniny, dia tonga tany fiadiana ho an'ny vahavalo. Ireo izay manana fahafahamanavaka ny ratsy afafan'ny Satana dia tsy maintsy mahay mifeny filan'ny vatany eo ambany fisainana voalanjalanja.
ny fanazarana ny fisainana voarindra sy voakolokolo no tena ilain'ny fanofanana ny toetra kristianina. Ny hery na ny fahalemen'ny saina dia misy fiatraikany eo amin'ny antom-pisiana sy ny famonjena faratapony. Manjaka eo amin'ny vatana ny tsy fahalalana lalàn'Andriamanitra. Ny tsy fahalalana hony amin'ny endriny rehetra dia samy fanetsakitsahana lalàna maolona ny olona izay mampahonena ary tena mahatahotra mihitsy aza. Mba avo fitaka ny olombelona dia ataon'ny satana mendrika fahazavana ny fahotana, ary dia faleoko izany izy rehefa tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky ny fahazazan-drasy toy ny fombafomba jentilisa sy ny fahatendan-kanina ny olombelona, ny lehilahy, ny vehivavy izay manam-pahalalana kanefa voagejany fahazarana amin'ny tsy fahalalahoniny amin'ny zavatra rehetra dia tsy oatra lavitra noho ny jentilisa. Ny fihinanana sy ny fanomezana voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisotro sy ny fihinana ary ny fahaizana mandanjalanja sy ny fahalalana oniny dia azahoana tombontsoa lehibe tsy ho an'ny ray aman-dreny ihany, fa na dia anao zatovy io aza dia afaka mandanjalanja izany fihinana sy fisotro izany ary afaka manaraka sy mihinana ny sakafo ara-pahasalamana. Ohatra tsara fakatahaka amin'izany fahalalana oniny sy ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana izany dia i Daniela sy ireo namany telo lahy. Nandritry ny 3 taona izay nambaboana ny Jiosy dia nahazoany Daniela sy ny namany ny fifehezan-tena sy ny fianteherana tamin'Andriamanitra sy ny vadokiny azy. Ka rehefa tonga ny fotoana izay anadinana azy ireo niaraka tamin'ny olo-kafa tao amin'ny nanoloanan'ny fanompoam-panjaka dia hita fa tsy nisy hita tahaka ny Daniela sy Anania sy Misaela ary Azaria tamin'izy rehetra. Voasoratra izany ao amin'ny Daniela 2:20. Ny fahitsiana, ny safidiny sy ny fahamarinan'ny teniny, ny fivelaran'ny fahalalany dia nanadinana azy ireo tao amin'ny atanorany sy ny akingan'ny sainy. Ny toetra teo andilan'ny mpanjaka izy ireo ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay nanontany mpanjaka azy dia hitany fa nanatombo avy foloeny noho ny ombiasy izay tao amin'ny fanjakany, ny ombiasy rehetra sy ny mpiskidy teo amin'ny fanjakany aza izy, araka ny voalazan'ny Daniela 2:20 ihany. Hita tamin'izany fa misy fiatraikany lehibe eo amin'ny lafiny ara-tsaina, eo amin'ny lafiny ara-batana, eo amin'ny lafiny ara-panahy ny sakafo izay hoan'ny vatana anankiray. Mandala ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny akamaroan'ireo tanorana miratra avy tany amin'ny tany rehetra dia niangona tao Babilôna. Anisan'izany ireo Hebreo babo izay tsy nanana mpifanenana tamin'ny akory. Ny fahitsiany, ny tsanganany, ny famindrany malefaka, ny bikany, ny faharatan-tsainany ary ny endrika mahandrina azy ireo dia samy nanamarika ny fankatoavana ny lalàna avokoa. Rehefa nanaja ny lalàn'ny sakafo ara-pahasalamana Daniela sy ireo namany telo lahy dia nanana ny fahitsiny, nanana ny tsanganany, nanana ny famindrany sy mibika sy ny fahiratan-tsainy ary ny endrika amam-bika azy. Koa antsona lefa aminao raha tianao ny anana zany fahitsiny, fahiratan-tsaina, fahendrena sy fahalalana izay mitarika ianao hahazo fahasambarana izany, satria ho salama mandrakariva ianao raha mihinana n'izany sakafo ara-pahasalamana izany dia arao ny torohevitra izay omen'Andriamanitra dia ny sakafo ara-pahasalamana sy ny fahalalana hony izay ihany no tsara atao sy iainana. Ny fanahy masina ane
hitaridalana anao ka ahita lalaka izorana ianao amin'izany ka ahay ny safidy ny sakafo izay hohanina ampidirina ny amin'ny vatana hoany izay hitarika ho amin'ny fahalalana sy ny fahendrena mitondra fahasambarana. Amen. awr malagasy@gmail.com. Tarika Ambassadora. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena tsara rafitra ny fiainanao fomba vanino azo atao tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa ny rivotra ny masoandro namario toromaso sakafo ara-pahasalamana katio fampiasana ny vatana saina tomfanay natodian jesosy tompamonjy mpiay fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena. Ny fampiasana ny rano, ny rivotra, ny masoandro, toromaso, fanatanjahantena, sakafo raha tsy mahalala olony ianao dia hitarika tsy fahasalamana zany. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena tsara rafitra ny fiainanao fomba valino azo atao tombotsoa tsy voavidy vola tena tsara nampiasa zay lay onja ny fanantenany rivotra ny masoandro ny rano madio toromaso sakafo ara-pahasalamana katio fampiasana ny vatana saina tomfanay natodian jesosy tompamonjy mpiay fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena fa alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena tandrovy ny fahasalamana. mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy maharitra fa tsara manao jery lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. ry mpiainy malala faly miarabanao indray ny namanao andrembovonjerinay vo ary manao faofatanana miaraka amin'ny namana samma zay ombadiky ny fitaratra eo a miara-miarahabatsika rehetra ny tokantrano any miandro za fandarana hoe fianarana sy fanabiazana izao a ary vonony zahay ny zara inareo koa mino zahay fa efa vonona ny aino sy andray ka dia tafarai ny tisiny maniny zany e dia fifaliana manokana ho anay ny an'olotra zany zanam-pandarana zany ho anareo. aleo ny sotra masina vetrany no anambara amintsika ny loha hevitra izay hovoizina amin'ity androany ity dia nikasika ny fanambadiana misy eo amin'ny olona anankiroa. Raha tadiditsika ny tantara araky ny voasoratra amin'ny sotra masina Genesis 2 ny 9:20 dia netiny Andriamanitra teo natrehany Adama ny olona tahaka azy anankiray ary de Eva vehivavy izany no anarany. Ary de fantatry Adama tsara fa avy aminy nakana an'le taolana ary nofo avy aminy ihany koa nakombona ka nanaovana io vehivavy io. De mazava ary zany ny resake fa ny fanambadiany zany a dia tsinona kory fa fampionany indray ny olona anankiroa. De reo olona reo tsy hoe ny olona rehetra zay mety olona eny an-dalana eny de izy daholy fa misy olona anankiray any
zay taolana tehezana nesorona tamin'ilay lehilahy ary nataon'andriamanitra ho vehivavy izy io a de andriamanitra mihitsy nitatana azy tonga eo tamin'ny androna dama moa tsy nisy ny fangatahana hoe mba mitady vady andriamanitra eny netiny nilaza ihany izy rehefa nandalo daolo reo biby reo rehefa razoiny ty voalaza eo amin'ny 120 hoe rehefa nomena raha lehilahy anarana ny biby fiompo rehetra sy ny voromanidina mba my biby di rehetra nefa tsy hita izay vady saza le tsy hita io a samy nahita n'andriamanitra na raha lehilahy andriamanitra moa de tonga de mahalala hoe misy banga fa tia no tonga ao anatin'ny sainy adama hoe misy zavatra banga eo amin'ny fiainako misy zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainako itsika lehilahy zay tsy mbola manambady rehetra célibataire rehetra raha mbola tsy mahatsapa fa hoe misy banga ny fiainanao a de tsy mbola tokony anambady mihitsy ianao ary tsy tokony eritreritra kory an'zany hoe mpanampy sahazy zany satria na ianao raha mbola tsy mahatsapa ny banga satria mbola ianao mavita tena misy be debe ny tanora tak zany a mahatonga azy tsy anambady mihitsy ary misy ny sasany manambady fa tara de tara de satria zatra ny onona sy ny anina irery ohatra nga hoe efa nahita asa raha lehilahy natao hoe borsa fotsiny ary my fianarana no azony de izy rery ny mihinana an'zany izy rery ny manao my programa ny rehetra izy rery ny mandamina zay tiany atao manana fahafahana be mihitsy ary de faly miaina ao anatin'zany de tsy mahatsapa mihitsy hoe za ty nge ka tokony mba efa hanana mpanampy fa za mahavita manjaitra za mahavita gâteau za mahavita lakozia mahay mahandro sakafo de misy an'zany fa rehefa tena zoina ka mitombo ny atao hoe asa mandrara dia tsy ampy intsony ny fotoana ary ny tanapolo tsy mahavita fatsy ny zavatra anankiray zay azo atao ka noho izany de nataon'andriamanitra ho tafiditra tao anatin'ny fisainany adama mihitsy zay hoe fitadiavana fikaroana namana izay mahatsapa tena firifirikeo moa ny tanora izay ataotsika hoe tonga amin'ny fotoana atsapany an'zany toejavatra zany kanefa tsy hainy hoe inany tokony atao tahaka zany nge adama tamin'ny voalohany izy tsy mahalala mihitsy hoe andriamanitra de afaka mamorona olona anankiray hafa ndraiky ho namako eto tsy fatany zany fa ny fatany de izy ny teo de miaraka amindreo biby fiompo isan-karazany sy mibiby di reo de zay ihany de nijanona treo ny fifaliany fa efa nisy ihany ny fanirina tao anaty hoe ahoana ary za ty ve tsy mba misy mitovitovy amiko any mba afaka iresahako sy iaraka itafatafy eto sy dinidinika ka andriamanitra efa nahatsapa an'izay toejavatra zay de lasa izy napatory any adama am'izay nataony tsy hitany hoe inona ny zavatra ho ataon'andriamanitra eo satria ny antony zany de zay hoe lay fahatsapatena tao amin'ny adama de ho lasa hoe nofinofo tao anatiny hoe raha mba zao mantsy ny mba misy mitovy amiko de mba afaka nampy atsara mihitsy am'ty asa be zay ataoko ity de zay nofinofo zay no taterahan'andriamanitra zay satria fantatr'andriamanitra hoe ay efa tonga saina izy efa vory saina tsara efa mahatsapa tsara fa hoe mila fanampiana fa ny olona tsy mila fanampiana de tsy mila n'zany ary rehefa nahatsapan'izay izy de nataony ny vehivavy de evy zany zay zany ny lesona voalohany tena tsoatsika mila mahatsapa tena ianao tanora fa mila namana be debe ny vetsovetsokira mikasika an'zany hoe mila namana ary marina de marina tokoa zany fa tena ilaina ny namana satria hafa ihany ny mana namana izy rehefa anakiroa zay voalaza ny sotra masina fa raha lavo ny ray de afaka manarina ny ray misy fampiakinana ka ity le namana sahaza ity mpanampy tandrify ity de misy fifampiankinana zay hoentiny zany fifampiankinana amin'inona ozy tsika de eo amin'ny andraikitra eo amin'ny asa mandrara ary fampiankinana ihany ko eo amin'ny famiza fizanany ho avy ary fampiankinana indrindrindra eo amin'ny fiainana satria na de tao amin'ny saedena aza zay midadasika de tsy laozan'zay fanorosorenana mety hitranga tsy laozan'zay fahaseranana mety hipotra tampoka
na de tsy mbola ny tsempoka aza iadama seva fa tsy laozany zavatra zay ilana fanampiana ka lay namana sahaza sy mpanompo tandrify ary zany de ataotsika hoe vady ny anarany vady sahaza dia mazava tsara mihitsy fa lay vady zany de hoe mpanampy mpanosokevitra mpanohana ary indraindray mety mpitantana mihitsy satria manarina amin'ny toerana anankiray zay misy mba atonga azy ijoro mifanampy ary lay hoe sahaza ka nadika amy teny hoe tandrify de eo zany tena misy adievitra be debe mihitsy ary misy hevitra betsaka miposako amitsika raha ny fomba fahitana azy de zao ny olombelona de namorona taty orina be ny atao hoe zo ny zon'ny olombelona ary rehefa natao io hoe fitovin'ny zo io de karazany soratra ny soratsoratana ihany izy io satria rehefa mandinika ianao amin'ny isan'andro andavanandro de zany zo zany tena tsy mitovy mihitsy zany ho an'ny olona rehetra ninonino lazainy manam-pahaizana ninonino nazavany azy de zao tsy mitovy zo ny olona rehetra eto amty tany ity ary manomboka amin'ny hoe tsy mitovy ny zony manan-karena sy ny tsy manan-karena tsy mitovy ny zon'ny olona salama tsara sy ny tsy salama tsy mitovy ny zon'ny olona manana ataotsika hoe toetoetry ny vatana lehibe sy ny manifinify tsy mitovy ny zon'ny olona zay nitoetra tany amina tany tsy de nandroso loatra sy ny any amy tany mandroso ary indrindrindrina tsy mitovy ny zon'ny olona anankiroa zay tsy mitovy firafitra hatramin'ny voalohany de ny lehilahy sy ny vehivavy ka rehefa niresaka hoe zo le hoe sahaza tandrify de zao no fomba nylazany adama azy eo amin'ny genesis 2 ary ny 13 aroy raha lehilahy anketriny de taolana avy amin'ny taolako sy nofoko avy amin'ny nofoko ity de atao hoe vehivavy satria lehilahy ny nanalana azy zany hoe raha solotsika le hoe vehivavy sy lehilahy io de zao hoe ity de atao hoe olona tahaka satria iza ihany io nakana azy ary rehefa zay le izy hoe taolako sy nofo avy amiko de tena le aina mihitsy ange zany lay fototra maha-olombelona mihitsy zany nofo sy taolana misy raha mandeha ao zay vo velona zany no zany de fitovianjo tanteraka ary zay ny tian'Andriamanitra napetraka hatramin'ny voalohany matoa tsy nataon'Andriamanitra hoe ndeha amorona vehivavy am'izao ndray dia mba tsy lazana hoe afy io akora hafa nanaovana an'io tena tsy mitovy amiko io fa eto de tena tankina hatramin'ny voalohany ny fanazavana rehetra fa ay zany nofo mitovy amin'ny eny adama sy taolana zay taolany adama ihany io hita tao amin'ny raha vehivavy io ry mpiaino malala mpiaino ajaina raha nisy fotom-pampianarana zay nomenanao tany hoany ka milaza fa tsy mitovy ny lasy ny vavy tsy mitovy zo ary zany indrindra no iainana ankehitriny dia aoka toeritsika amin'ny fomba mahery vaika zany fa diso hatramin'ny voalohany fa mitovy ny nanaovan'Andriamanitra ny olombelona na lahy izy na vavy manana zo amin'ny zavatra rehetra tahaky ny nanomezan'Andriamanitra azy hatramin'ny voalohany tsy nataon'Andriamanitra hoe Adama de satria izy ny miasa mafy sy ny zony de izy mihinana be debe fa Eva kosa de tsy de niasa firy fa de eo fotsiny de kelikely no aniny satria mandrondro kahatreny sy manalanala bozakeny tsy de mafy loatra zany asa zany tsy nanao an'izany Andriamanitra fa ny olombelona namorona an'izany hoe zay miasa mafy de mihinana betsaka satria mandany kaloria be ary zay miasa mora de mihinana kely ary ny vehivavy de tsy natao iasa zany de ny lehilahy no mitondra sakafo azy olombelona daholo no namorona an'izany zavatra rehetra zany fa ireo olona anankiroa reo hatramin'ny voalohany de efa zao no nolazain'Andriamanitra ery amin'ny Genesis 2 andininy 9 sy ny
fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra, ny tany rehetra. De natao iny io zavona niakatra io? De eo amin'ny 15 tsika mahita azy, ny hazo madinika famboly de tsy mbola nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry, fa tsy mbola nampilatsaka ranonorana tambonin'ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany. Sotra masina tsy milaza hoe tsy nisy lehilahy hiasan'ny tany na tsy nisy vehivavy hiasan'ny tany, tsy nanavaka an'izany mihitsy izy, fa tsy nisy olona hiasa ny tany. Ary hitatsika fa rehefa namorona ny olo izy de lasy vavy ny namorona ny azy. Noho zany de reo lasy vavy reo samy miasa ny tany daholo reo. Marina ny any ambany vohitra, be deabe ny lasy ny vavy samy miasa ny tany karakara, ary tena mitombanda mitombam-bavy mihitsy manatanteraka zany adidy zany. Ka lesona lehibe mihitsy ho atsika zany, ho atsika tanora indrindrindrindra zay iroso amin'ny fanambadiana, de zao mitovy zo ianao sy ny vehivavy zay hovadinao raha lehilahy ianao, ary ianao koa raha vehivavy tovavy de zao mitovy zo ianao sy ny lehilahy zay hovadinao rehefa anambady azy ianao, mitovy tanteraka. Tsy misy hoe za lehilahy za vehivavy de samy manana ny zonay zay. Marina fa eo amin'ny herintsandry ny herim-batana de tsy mitovy. Na de efa misy ary any amin'ny tany mandroso any be deabe vehivavy matanjaka lavitra noho ny lehilahy, ary zavatra azo porofoina tsara zany, satria rehefa ampiasaina tsara ny ozatra, jariana tsara izy, ampanaovina tombanezaka izy de asaina manao fanazarantena, de matanjaka tahaka ny lehilahy ary mihoatra ny lehilahy ho an'izay lehilahy malemilemy. No zany de tsy mitombona mihitsy zany hoe tsy fitovian-jo zany, fa mitovy zo ny olona rehetra na lahy na vavy. De am'izay ndray no isarahantsika amin'ity androany ity ry mpiaino malala, ary mino zahay fa nandray lesona ianao ary misy hozaraina amin'ny namany zany, de amin'ny fotoana manaraka tsika raha sitrapon'Andriamanitra de mbola hitafatafa sy dinidinika eto indray eto amin'ity fifandraisam-peo ity, ary manasanao mihitsy zay mba hitondra ny tanora namana rehetra mba anaraka zao fandarana zao, satria ity zanam-pandarana ity moa de mitondra lohateny hoe fianarana sy fanabeazana. No zany dia fifaliana ho anay mandrakariva no miara-mitafatafa aminareo, ary de manao veloma madinidinika ao aminareo. Eny atao fofantanana mihitsy vaveto zy namana samy mety ambadiky ny fitaratra mba ho fifalitsika menakavy, dia ny tompo hitary de mame fotoanao manaraka raha sitrapony zany ny namanao Andriambovonjy-Arinaivo sy ny namana samy veloma tokoa. Ilay feony ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Tarika balsama. Yanao, yanao zeso, no
zay ilay onjany fanantenana ny teninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny feo ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata antenana fa mbola vonina iara-andalina ny tenin'andriamanitra samy alalan'ny leson'ny sekoly sabata ianao miaraka aminao eto ny namanao kalebandretsikivy ny drafitr'andriamanitra ho an'ny ankonantsika no lohevidehibe alaliantsika ary eo anatin'izany no inarantsika ny amin'ny ray aman-dreny sy zanaka mandritra ny andro vitsivitsy ary ny lohatenin'ny fianarana an'io dia manao hoe ny fifaliana eo amin'ny fitaizana misy fitsipika manan-danja izay tokony ampiaritsika eo amin'ny fomba fiainantsika ao amin'ny salamo fa 7:1 andeha raha tsika mamaky io salamo fa 7:1 raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy raha tsy Jehova no miambina ny tanàna dia miarotory foana ny mpiambina zava-poana ho anareo ny fomaraina sy ny alipandry ka homana ny anina azo amin'ny fahasairanana izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy indro lova avy amin'i Jehova ny zanaka maro tamby ny ateraky ny kibo tahaka ny zanatsipika eo an-tanany mahery ny zanaky ny fahatanorana sambatra izay mameny ny tranony zanatsipikany amin'ireny tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady maro amintsika no tia mahandro sakafo ary mety manana ny nahandro tianao koa ianao ary amin'izany dia fantatrao fa zava-dehibe ny fanarahana izay lazay ny torohevitra momba izany nahandro izany voalohany ilainao ny manana ireo
fangaro rehetra ilaina amin'izany avy eo dia tsy maintsy arahanao ny toromarika rehetra raha atao ireo zavatra roa ireo dia azo antoka fa ho tsara tokoa zany nandro zany amin'ny ankapobeny tsy tahaka ny fandrahoan-tsakafo nefa ny fahaizana mitaiza satria tsy misy fomba fanao amin'izany tsy tovy tanteraka mihitsy ny zaza roa zay noteizainao tamin'ny fomba iray ihany mety iova ny zaza tsirairay fa inona moa ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny zanaka hatramin'ny haterahana izy ireo ao amin'ny teniny ihany no ahitantsika ny valin'izany fanontanian'izany manasanao mba amaky sy andalina ny Deutéronomie 9 hitantsika ao ny taridalana fototra hitaizana ny ankizy mazava koa ny ambaran'ny Obolona 2:2 Obolona 2:2 zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na dia rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany milaza amintsika izany teny izany fa mila panabe ny ankizy fa tsy tokony havela andeha amin'izao fotsiny tsy midika kory nefa izany fa tsy maintsy hiaraka amin'ny zanany amin'ny fotoana rehetra ny ray aman-dreny mba tsy hanaovan'izy ireo fahadisoana misy vanim-potoana izay tsy maintsy hitarihana ny zanaka ho amin'ny lalana tokony alehany fa anyarianany izy dia tsy maintsy handeha irery ary handeha amin'ny safidiny ny ray aman-dreny dia samy maniry ny zanany avy amin'ny zazakely mahafatifaty ho tonga olon-dehibe tsara toetra mahalala sy tian'i Jesosy ary manompo azy azontsika rahana ny drafitra manokana nataon'Andriamanitra ho any zanantsika ao amin'ny Deutéronomie 9 araka ny efa nilazaina teo amin'ny maharay aman-dreny itsika azo antoka fa anampy antsika amin'ny fitombony ho tonga olon-dehibe mahery ara-panahy ireo taridalana ao amin'io toko io raha fitinina ny ambaran'ny Deutéronomie 9 dia zavatra efatra lehibe ny tokony ataontsika mialohan'ny anarahana ireo taridalanao voalohany mandray an' Jesosy ho Jehova Andriamanitsika Deutéronomie 9:4 faharoa mity azy amin'ny fotsika rehetra 5 fahatelo manaiky ny baiboly amin'ny mahatenin'Andriamanitra azy 5 ary fahaefatra mizara amin'ireo zanantsika izay fantatsika momba an' Jesosy 20 manome fitsipika manandanja anankiroa fanampiny ny Deutéronomie 9 ny fitsipika voalohany dia manao hoe ampianaro resao 7 amin'ny fotoam-bavaka ataon'ny ankonana no anaovana ny fampianarana rehefa miara-mianatra baiboly amin'ireo zanantsika isika eo amin'ny fiainana andavanandro kosa no iresantsika amin'izy ireo ny zavatra hitantsika isan'andro izay ampiasaintsika ampianarana azy ireo ny fahamarinan'ny baiboly ny fitsipika faharoa dia fehezo soraty 9 tokony hifandray akaiky amin'izay atao sy saintsika ny fahamarinana ara-panahy asain'Andriamanitra soratana eo ambaravarany trano sy eo amin'ny vavahady ny taridalana omeny ao amin'ny Deutéronomie 9 dia tahaka izany koa tokony ho soratana eo amin'ny varavaran'ny fiainantsika ny fampianaran'Andriamanitra mba ho hitany rehetra inona moa ireo vavahady ny fiainantsika ireo ny maso ny sofina ny orona ny vava ary ny fikasiana soraty ao amin'ireo vavahady ny sainao ireo ny taridalan'Andriamanitra alohan'ny anoratanao azy ireo eo amin'ny varavaran'ny sainy zanakao raha izany no ataonao dia ho feny fifaliana ianao eo amin'ny fitaizanany zanakao satria hitomba ao amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ireny zaza ireny engany ho tanteraka aminao izany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana manaraka ny namanao kalebandretsikivy AWR boîte postale 700 Antananarivo 100 AWR malagasy @gmail.com akoatra ny fianoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR
feon'ny fanantenana. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.